atrikasa ty moa zany dia atrikasa régional izay anaovana tombana ny activité mahakasika ny cours de mise à niveau na izay antsotsika hoe CRAN. Fa ela moa zany no nanaovan'ny ministère an'izao paikady cours de mise à niveau zao mba natao amerenana ny zaza mitsoaka andaharana ao an-tsekoly. Ka ny faritra Anosy zany no nisantarana ity activité ity tany ambalohan'ny tany ary efa antaona maromaro no nanaovana izao paikady izao. Ka izy indrindra zany no antony anaovana izao bilan régional izao mba ahafahana mijery sy manatsara ihany koa ny tohin'izay activité zay mba hahatrarana ny tanjona dia ny fampidirana sy ny famerenana ny zaza an-tsekoly. Raha tamin'ny taona lasa zao ohatra dia 4,000 mahery ny isan'ny zaza mitsoaka andaharana ary amin'izao fotoana zao dia efa hita fa nisy fihenany be dia be zany zavatra satria lasa 900 sy 1,700 zany no sisa hoentanina hiditra an-tsekoly amin'ity taona 2020 sy 2020 sy 2020 ity. Ny atrikasa faharoa koa moa zany izay tanterahina ao anatin'ny 2 andro sisa dia fijerena ireo paikady rehetra izay ahafahana manatsara amin'izay stratégie ny cours de mise à niveau zay aty amin'ny faritra. Ka dia voina eto daholo zany ireo mpiara-mombonatoka rehetra na ny avy amin'ny fahasalamana izany na ny avy ao amin'ny ONN na ny fanjaria sakafo ary eo ihany koa moa zany ireo partenaire maro samihafa toy ny mpanao gazety sy ny sisa indrindra ny UNICEF izay mamatsy vola an'izao atrikasa izao. Eto zay moa zany dia manolotra fisaorana sahady ho an'ireo namana mpiara-mombonatoka izay miatrika izao atrikasa izao satria heverina fa hitondra fanatsarana bebe kokoa ho an'izay fampidirana sy famerenana an-jaza an-tsekoly zay satria anisany tanjona iray lehibe apetraky ny ministère fanampirenena izany fampidirana ny zaza an-tsekoly zany indrindra hanatrarana ny paikady ny fitondrana vaovao amin'izao fotoana izao dia ny velirano faefatra izay milaza ny fanabeazana ho an'ny rehetra na ny éducation pour tous. Ka izao atrikasa izao zany dia mamaly avy hatrany izany programan'asany filohampirenena. Atao teto amin'ny restaurant Tournesol ny atelier ny andro voalohany nanaovana bilan CRAN primaire na ny cours de remise à niveau ho an'ny ankizy amin'ny classe primaire ary capitalisation des bonnes expériences ihany koa nandritra le nanaovana an'izay le CRAN primaire izay marina etoana fa efa nanomboka tany amin'ny 2013 ka hatramin'izao 2019 izao. Dia ny toy izany 2 andro manaraka ny antsoana an'ireo intervenant isan-karazany izay heverina fa afaka ifampizarana an'ilay asa satria mahatsapa izahay fa mbola tsy afa-po amin'ilay tanjona tratrarina dia ny famerenana an'ireo ankizy ireo an-tsekoly no sady fitazonana azy ireo ho an-tsekoly tsy hitsoakan-daharana intsony. Eto amin'ity farany izay fitazonana azy an-tsekoly tsy hitsoakan-daharana izay indrindra no hitadiavanay activité hafa izay heverinay fa mila atao milahatra amin'ity le fanaovana cours de remise à niveau tia mba hahatazonana an'ireo ankizy ireo tsy hitsoaka intsony. Koa dia izay no natao andritra ny 3 andro satria fantatray fa raha ireo ankizy ireo mbola irenireny eny an-dalana tsy tafiditra an-tsekoly dia loza mitatao any fiarahamonina satria heverinay fa anivelan'ireo raha anivelan'ireo ankizy ireo dia anana saina hafa ka lasa hototakely sy hompangarokosy ny hafarana. Dia mba ahafahana mitsinjo ny hoavin'ny ankizy sy ny fiarahamonina izay dia zay no anaovana ezaka mitohy amerenana an'ireny zaza regny ary tazonana azy ao.